Zany ny asa tanan'Andriamanitra zany. Tena miaiky ny faharian'Andriamanitra. Eto zany ny atao hoe cap méchant. Dia angamba par rapport an'io ranomasina manonja be io mahatonga an'izay a. Dia misy fotoana hono zany a, ny voan'ny onja manonja be efa tonga amin'io hazo avo be, io vato be io, avo be io a. Dia rehefa manonja hono ny ranomasina dia manonja be tena hoe tonga hatreto aty amin'ny misy anay ety nefa avo be misy anay ety. Tena lehibe ny asan'Andriamanitra. Tena miaika lehibe. Maika moa fa ny nanaovany famonjena ho antsika olombelona. Maika fa ny problème kelintsika io tsisy dikany amin'Andriamanitra raha zao ny fahalebiazana ananany. Jereo miakatra io zao ny onja. Wow! Miaika manaiky an'Andriamanitra. Andriamanitra mahagaga ny zavatra nataon'ny tanànao.